Andiandraona matevina miaingatsy amin'ny lakan-drano Mozambika ka haritra 3 andro ny faharetan'ny fiavian'ny orana. Olana ny fanalana ireo tsikafana etsy amin'ny Maremasay ary aingana ny faniriana anaty rano. Waraitsika atao anatin'ity vaovao ity ny famotinana ireo vaovao nisongadina nandritry ny herinandro. Manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Falina indray no jidena ny tokatranao tompoklasy tokovavy amin'ity alahady fa 5 volana janoary taona 2022 ity asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Anomboantsika ny fotoana ary dia mahakasika indrindra ny vaovao ny toetrandro izany andian-drahona matevina aharitra 3 andro eo no mampisy ny orana teto an-drenivohitra ary saika manerina ny Madagasikara mihitsy. Efa saika niomana tamin'ny elo avokoa nefa ny rehetra raha ivoaka ny trano ny maraina teo. Fanadihadiana mahakasika izay ary morantsika. Nitsotso ny orana madinika ny maraina teo ary naharitra ora maro izany raha teto an-drenivohitra androisaina. Andian-drahona matevina miainga atsy amin'ny lakan-drano Mozambika mandalo eto amin'ny renivohitra no mahatonga ny orana. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro dia aharitra 3 andro ny faharetan'ny avian'ny orana. Ny mandrafitra ny toetrandro sika amin'izao fotoana dia le andian-drahona matevina mitoetra amin'ny avaratra andrefan'ny nosy iny na ny zone de convergence intertropicale zay mahatonga ny orana mijojo atao mijojo izy amin'izao fotoana izao. Saika manerana nosy afa-tsy any amin'ny faritra avaratra Tsinanana sy ny tendrony atsimo nosy. Mety haritraritra ihany izy aloha ataontsika hatrany amin'ny larbi ihany nefa ny tsy tena hoe jojo foana tak'izao fa mety isy fitsaharany kely ihany saingy sy hita masoandro ihany antsika fa anjombona izy dia avy eo misy orana ihany zany. Mikasika ilay rivo-doza Betriza dia efa tsy misy fiantraikany betsaka eto an-drenivohitra sy Madagasikara intsony. Ahina kosa nefa ny mety hipoiran'ny rivo-doza vaovao indray no isika anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Raha natao amin'ny canal de Mozambique io zone de convergence intertropicale io sy afaka niforona ho rivo-doza izy aloha hatreto fa mijanona ho andian-drahona matevina ihany. Raha fahitana anazy eto aloha dia tokony tsy vadika rivo-doza izy kanefa aloha raha manara-masy an'izay aloha tsy maintsy ilaza eny ihany rehefa ohatra misy fiovana zany. Ho an'ireo izay voaka ny trano androany dia efa niomana tamin'ny arorana sy ny elo. Misy tamin'izy ireo efa nivoaka mialoha ka tsy afaka mitondra fiarovana amin'ny orana. Ho an'ireo izay efa tao anatin'ny fiavian'ny orana kosa dia efa teny an-tana ny elo sy ny arorana. Niomana mitondra elo kely androany aloha tsy dia nafantatra aloha ohatra ny hita hoe ratsiratsy fotsiny izy tamin'ny maraina. Fa niomana satria na dia hivavaka tamin'ny maraina. Za tsy mahafantatra hoe misy cyclone fa vaovao fotsiny dia mahita orana dia niomana. Efa nafantatra ihany ka. Tonga dia manjombona be vao maraina dia nanerika. Efa naposina mihitsy dia nitondra elo rehefa andeha vavaka. Raha ny tsikaritra dia saika efa nampiakatra sady ny rano tamin'ireo toerana iva teto an-drenivohitra ny firotsaky ny orana. Tokony hitandrina kosa nefa ireo mponina amin'izao fiavian'ny orana sy rivo-doza izao ho hiatrany avy amin'ny nivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Vaovao mahakasika ny lafin'ny ara-politika kosa indray dia mandeha hatrany ny kajikajy ahafahana mahazo toerana maro eo nivon'ny parlemanta ahafahana solombavambahoaka manendry ny prime ministre. Misy amin'ireo vorona na ihany koa antoko politika sasany no manao izay hoafany amin'ny fomba rehetra ampitsana kandida hiakarina amin'ny larana fahatelo na ihany koa ny larana faharoa. Fanadihadiana mahakasika izay hatrany no rantsika. Efa nahaberesaka ny zavantranga indrindra amin'ny fisian'ilay didim-panjakana no foanany CES milaza ny fahafahan'ireo filohan'androm-panjakana manatrika fampelezan-kevitra. Iarana hita ny zavantranga ka na maro ireo fitaranana tonga teny anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana. Raha ny didina voaka n'ity sampam-pitsarana ity omaly fa 4 volana janoary dia misy ireo fitarainana mipetraka amin'ny kandida solombavambahoaka maro sy ireo kandida roalahy amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny any mahagaga dia anisan'ny nangatahany CES ny arovan'ireo kandida ireo tena enina dia kandida tsy manana filohan'androm-panjakana anatrika fampelezan-kevitra ataon'izy ireo azy. Satria araka ny lalana fehizoro laharana 24 tsipika aotraotra 5 eo amin'ny andininy fa 430 dia mitarika amin'ny fanalana ireo kandida andaharana na disqualification ny fanatrehan'ny olo-panjakana na fampiasana fitaovam-panjakana na ihany koa fanatrehan'ny filohan'androm-panjakana ny fampelezan-kevitra. Raha iverenana ny didiny voaka omaly dia manana 770 ora ireo kandida voakasika anateran'ny fiarovan-tenany eny amin'ny CES. Na tiana na tsy tiana noho izany dia misy ireo paikady izay tsy mazava loatra miseho. Misy amin'ireo kandida tsy voakasika ilay fanatrehan'ny tompona ndraiky mpanjakana na ihany koa fampiasana fitaovam-panjakana no voakasika ka voatery aro-tena.
ny azo lazaina dia azakazaka hoeny tsy mazaza ny tanjona ka mety avokoa izay paika ahafahana manilika kandida mba hanondrona ny prime ministre. Ny mahagaga dia vitsy ireo kandida voatanisa anarana anatin'ny didina voakan'ny CES nefa manana tompon'andraikitra ambony eo amin'ny fanjakana na ihany koa filohan'androm-panjakana izay voakasiky ny raharaha ary angatahana fiarovan-tena. Eo amin'ny tsahim-baovao tamin'ity herinandro ity dia nalaza ihany koa ny teo amin'ny lafiny ara-politika izay namohaniny teo anivo ny senita ny vokatra vonjomaika. Arahantsika ny fito-baovao miaraka amin'ny namana ny Andra Andrenarsoa. Ny candidat Rajaonary Mampianina Rakoto ary manana hery marsiana 2,066,103 telo amby zato sy enina arivo sy eninalina sy roa tapitrisa na telo amby dimampolo faingo dimampolo isanjato. Ny candidat Robinson Jean-Louis 1,796,122 roa amby roapolo amby zato sy enina arivo sivy alina sy fito hetsy sy ray tapitrisa enina amby efapolo faingo dimampolo isanjato. Raha ny fanazavana nataon'ny filohan'ny senita nandritra ny kabary dia tsy nikitika ireo vokatra mihitsy tia voamiera-pirenena misahana ny fifidianana ity. Ny fanamarinana ireo vato azo ny kandida tsiraray avy amin'ny alalan'ny fitanana antsoratra no nataony. Fa ny voamiera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana dia tsy manana fahefana anitsy na anafoana ny voka-pifidianana amin'ireo fandatsahambato na dia misy azy ny tsy fihetezana ny vandravandra hita amin'ny tsy fitovian'ny vokatra voaraikitra ao amin'ny fitanana antsoratra ny raharam-pifidianana sy ny taratasy ndatsambato fanasambato satria ho fanazana ny fepetra voalaza ny andinin-dalàna izany ny voamiera dia mionona fotsiny ihany tamin'ny fanamarinana ny tarehimarika vokatry ny fikajiana ny voka-pifidianana nataony birao-pifidianana sy ny sampana miandraikitra ny fanasambato fa tsy nikitika mihitsy fa mitazona tanteraka ny fitsinjarana ny isambato azo ny kandida natao ny birao-pifidianana. Mikasika ireo tsy fahatombanana enina ireo birao fandatsahambato no foanan'ny senita. Iray no tsy nanao fanisambato ary 40 no tsy naharaisana valim-pifidianana. Amin'ny ankapobeny dia ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny mpikambana eo amin'ny birao fandatsahambato no isan'ny sakana tamin'ireo birao tsy nahazoana valim-pifidianan'ireo. Birao fandatsahambato EPP Anesika, Fokotany Anesika, commune Ambovonomby, district Andianana. Birao fandatsahambato EPP Mandio Fasina, Fokotany Mandio Fasina Beandry, commune Ambodinonka, district Marolambo. Birao fandatsahambato CEG Sakara, salle 6 EB, Fokotany Andriabe, commune Sakara, district Sakara. Birao fandatsahambato amin'ny EPP Tsinjoriaka, Fokotany Tsinjoriaka, commune Belalanda, district Tuliara 2. Birao fandatsahambato Akilimiary, Fokotany Akilimiary Analoalo, commune Fokap, district Tsiombe. Birao fandatsahambato Fokotany Akilimary Anjatelo Bevala, commune Nianapera, district Benenitra. Satria ankoatr'izany tao amin'ny birao fandatsahambato Fokotany Tsivonoy, commune Belalanda, district Tuliara 2 nohony tsy fahatongavan'ny fitanana antsoratra sy taratasy fanasambato tany amin'ny birao fandatsahambato ny andro ny fifidianana dia tsy nanatanteraka mihitsy ny asa fisariam-bato fa nanatitra ny vata fandatsahambato mihidy izay misy vatom-pifidianana miaraka amin'ny lisitra fanamarian-tsonia noho ny filohan'ny birao-pifidianana nanaradia ireo dahalo ka nangalatra ny omby. Koa manoloana ny toe-zavatra toy izany dia naterina tany amin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ilay vata fandatsahambato sy ny lisitra fanamarian-tsonia. Ny amin'ny tsy fisian'ny voka-pifidianana tao amin'ny birao fandatsahambato sasasasana satria araky ny voalazany 5/2020 amin'ny lalàna Facebook 2020 aotra 5/20 tamin'ny voalohan'ny volana aogositra 2020 raha noho ny antony lehibe tsy azo anoarana ny voka-pifidianana tao amin'ny birao fandatsahambato iray na maromaro misy tonga tao amin'ny sampana miandraikitra ny fanasambato dia manao fitanana antsoratra manamarina ny fisian'ny lesoka ny sampana voakasiky izany satria hita
tamin'ny fitrandrana ireo fitanana tsoratra nataony sampana ny andraikitra ny fanisam-bata fa tsy nisy ny raharam-pifidianana na ny voka-pifidianana tamin'irety birao fandatsaham-bato misa 9 manomboka eto manana 5 andro ny CES andinihiny ireo antota taratasy rehetra ny vokatra avy amin'ny senita sy ny fitarainana voaray ary amoahana ny valiny ofisialy tamin'ny tsy fifidianana fiodinana faharoa no an'ny filoham-pirenena ity. Efa fantatra sy nampoizina fa Hery Rajaonarimampianina no lany tamin'ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ihany koa nitatitra vonjimaika nataon'ny voamiera-pirenena misahana ny fifidianana androany maraina teny Alarobia. Manaiky ny vokatra ary matoky ny senita ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Dia everina fa zava-dehibe aloha ny vokatra izay natao teo satria dia andry mpanjakana anankiray izay nametrahana andraikitra manokana ny fifidianana no namoakany izy iny teo ka dia raisina ampahendrena raisina ampitoniana izany vokatra izany. Zareo nefa ny hoe misy ny alabatina nandritra ny fifidianana iny ho an'ny kandida Hery Rajaonarimampianina izay mitarika moa zany amin'ny vonjimaika nanaovaka ny senita manao dia mazava ny tena teo hoe izy no milaza an'izany fa tsy ny vahoaka no milaza an'izany ary everina fa ao anatin'ny fitoniana isika izao misy ny vokatra izay ataon'ireo azo lazaina hoe androm-panjakana maefa daholo manatanteraka an'izany nanatrika ny fifidianana naramaso ny fifidianana teto ireo firenena maro samihafa amin'ny alalan'ireo mpanaramaso teo hafa no nilazain'izy ireo ary everiko fa dia miandro ny vokatra ofisialy sika izay ny fahendrena ary etsoko ny rehetrarehetra mba ho tony ao anatin'izany fiandrasana izany. Ho an'ny kandidan'ny avana efa nampafantary ny andro maromaro zao ny fisian'ny alabato Bevava tao anatin'ny ny fifidianana nataony 20 Desambra iny. Nanamafy ny tsy fanekeny vokatra io ny kandida Jean-Louis Robinson androany ka nampafantatra izany tamin'ny tsy fahatongavany teny amin'ny senita Alarobia. Manoloana izay tsy fahatongavan'izay dia nanambara ny Prime Ministre ny firaisam-pirenena fa fotoana tokony sy ny fifandeferana izao ary raha misy ny tsy fanekena ny valim-pifidianana dia tokony ametraka fitokisana amin'ny rafitra maefa mitsara ny raharaha. Zony ny kandida, zony ny pomba azy koa ny maneho ny tsy fankasitrahany zavatra anankiray fa kosa tokony ny sehatra rehetrarehetra ahafahana mitory na ahafahana milaza izay hita fa tsy mety mba no tokony ataonina amin'izany. Ny tiako lazaina dia izao manana androm-panjakana anankiray lehibe tsika dia ny CES ka ny zavatra mba tiako tenenina dia izao aleo entina any amin'ny CES izay zavatra hita fa tsy mety dia anjaran'ny CES indray no mamoaka izay didy izay mety avoakany ny mikasika an'izany. Ny antso atao ho an'ny rehetra dia mbola izay efa nataoko ihany dia mbola averina hoe itsika malagasy dia mitady fandrosoana, itsika malagasy mitady fitoniana ka tsy maintsy leferina ny ambopondra indray ary azo atao ihany koa ny miara-mientana mampandroso ny tanindrazantsika. Izay fampandrosoana zay angamba no zava-dehibe indrindra satria raha ohatra ka isika mbola sanatry izany iverin-dalana indray mbola hitady zavatra tsy fanarahana indray dia very fotoana itsika. Tsy nisy tazana teny an-toerana ihany koa ireo mpitarika sy mpikambana amin'ny androm-panjakana avy amin'ny Anklafy Ravalomanana ka isan'izany Imam Rakoto Arvelo filohan'ny kongresin'ny Tetezamita. Lavinay ankitsirano ny valim-pifidianana navoaka ny senita tao anatin'ny ameana. Raha ny fitanana an-tsoratra eo am-pelatananay na ny PV izay tsy azo lavina ary ekeny lalàna fa manan-kery ary mitovy lenta
amin'ny fitanana antsoratra iny anivon'ny senita dia mamoaka izao valim-pifidianana vonjomaka izao izahay Jean-Louis Robinson 52,87%, Rajonary Mampianana Hery 47,13%. Noho ny antony amampahamarinana sy mangarahara ireo vokatra vonjomaika avoakana ireo dia azo tamina bureau fifidianana miisa 19 020 raha toka 2001 nisan'ny bureau fifidianana ofisialy arantsipana sy filambanina ny fanakianana ny vokatra eo am-pelatananay. Valim-panontaniana tsy sazoka avokoa no navalin'ny filohan'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny mpanao gazety androany indrindra mikasika ireo fitarainana maro samihafa voaray eo am-pelatanan'izy ireo. Anisan'ny valiteny mazava nomeny anefa dia tsy hisy ny teritery eo amin'ny famoahana ny voka-pifidianana amin'ny fomba ofisialy. Mbola tsy fantatro, mbola tsy hitako ny anatin'ny vilany zany. Mais est-ce que vous pouvez garantir aux électeurs que leur choix soit serein et respecté? Arakaraka ny lalàna ihany ka. Arakaraka ny lalàna ihany mampiatra lalàna zay zany dia zay mifanandrika zay ihany ny ataonay. Rehefa amin'ny fotoana mamety azy aho manao fanambarana momba an'izany fa izao aloha mbola résultat provisoire ny senitina avoaka zany. Tsy manan-kolazena nga tsisy pression zany io. Tanao za misotro sara au vive structure misotro apilamilana. Ho an'ny kandida Pero Rajonarivelo kandida filoham-pirenena dingana voalohany mazava ny azy fa tokony samiandry ny valim-pitsarana avoakan'ny CES ny rehetra manana ny fahefany manokana izy ireo ary malalaka amin'ny famoahana didy. Milaza aminareo fa hoe alao angamba mipetraka ny fanapahan-kevitra zay ataon'ny CES satria zany tena tomponatoka ohatrany hoe itsika ve ahita volana alohan'ny biby zay résultat zao aloha ny fantatritsika ny CES zay ataon'ny CES sy fantatritsika zany satria izy ihany no tomponatoka izy ihany ihany mahafantatra zay fanapahan-kevitra izy ihany mahafantatra reto no anulena reto no tazomina dia tsy afaka eo anina moa napa-kevitra. Samy manana zo ny tsirairay hitaraina noho ny fahitana ny tsy fahatomombanana amin'ny fifidianana ho kosa ny pretra Alain Thierry avy amin'ny justice EP. Na izany aza misy ny lalàna eto Madagasikara ka tokony anaraka izany ny malagasy rehetra. Hoe afahany tsary avy manao maneho an'izay zoa zay atitiny fitaravanjakana keo nefa ny manamora izay asan'izay araka ny hoe mahafahany tsary avy manatanteraka an'izay zoa zay ka toka tsy dia mampanina firenena izy satria aneny an-dalana tsika ka eny an-dalana tsy midika hoe fa tonga ny atany farany fa mbola eny an-dalana makany amin'ilay hoe tany hitan-dalana. Atreto manana 12 andro ny CES amoahana didy na ihany koa valim-pifidianana ofisialy araka ny lalàna. Raha ny fanazavana azo anefa tsy hanova ny fomba fiasa tamin'ny fifidianana dingana voalohany izy ireo izany hoe hiaraka ivoaka avokoa ny voka-pifidianana sy ny didy mikasika ireo fitarainana voaray eo am-pelatanan'ny CES. Ny lalàna ny mamaritra ny fahafahana na tsy manao ny famerenana fanisana vato toy izay tolo-kevitry ny mpiasa-panjakana ambony. Ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana no tompony ny teny farana amin'izany. Le ohatra grand corps hoe tafiditra ao anatin'ireo olona nareo fikambanana nareo rafitra zay afaka mangataka an'izany voalohany indrindra aloha. Raha afaka izy dia anjaran'ny CES mamaly hoe ekena izany. Raha tsy ao anatiny izy ao anatin'ilay sokajina rafitra na entité zay tokony angataka afaka mangataka an'izany dia mazava ho azy fa tsy misy antony anekena ny fangatahana. Raha ny recomptage ny voix raha fahafantarako azy tsy anjaran'ny CES dia samy miandry zay fanapahan-kevitry ny CES eo zany ny rehetrarehetra rehefa avy raha misy tokony anatanterahana an'izany. Mitodika any amin'ny CES avokoa araka izany ny masony be sy ny maro amin'izao fotoana izao mikasika ity fanisana indray ny vatom-pifidianana ity.
fepetra angatany mpiasa-panjakana ambony anamarinana na anatsoana ny fangalaram-bato mampikaikaiky ny kandida Jean-Louis Robinson izay hita hatreto fa resy raha io vokatra vonjomaika io. Ho an'ny fikambanam-be iraisam-pirenena kosa dia efa nahavita dingana isika hatreto ary ny CES ihany no andray fanapahan-kevitra mikasika ireo fangatahana sy fitoriana rehetra voaray eny ampelantanany. Misy ny dingana izay efa voafaritry ny lalàna ary efa nisy ireo fitarainana marobe izay nalefa teny amin'ny andrim-panjakana izay manamahefa amin'ny famoahana ny valim-pifidianana farany izay tsy iza moa fa ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana. Anjaran'ny fitsarana manokana io ny manapa-kevitra hoe iza ny fitoriana azo tanana ary iza no tsy azo raisina. Androany dia nanao dingana goavana isika dia ny famoahana ny valim-pifidianana vonjomaika. Miandry hatramin'ny 12 Janoary isika ahafantarana ny voka-pifidianana ofisialy. Ny tenenivy ny CES izay mbola tsy naharenesana feo mikasika ity fangatahana ity sy ireo fanapahan-kevitra hafa miandry azy. Isan'ny valiteny sy fanapahan-kevitra andrasana amin'ity fitsarana manokana ity ihany koa ny famaritana ny vokatry ny fanafoanana ilay didim-panjakana mamela ny lehiben'ny andrim-panjakany tetezamita anatrika fampelezan-kevitra. Araka ny fivoriana nataon'ny SADC dia efa nanambaratra izay fa vonony anampy an'i Madagasikara. En disant que la SADC sera toujours disponible. Ny gouvernemanta izay afaka mahazo ny sezany eo anivon'ny SADC ny gouvernemanta izay hitsangana eo. Reconnu avec son assise la SADC de dire si ils auront besoin ou non de la SADC. Makasika izay fitim-baovao ny herinandro izay hatrany makasika ny lafiny toe-karena dia nalaza ny fety anisan'ny fanadihadiana manokana izay nataon'ny ekipan'ny Akolo TV makasika izay ako ny fety eo amin'ny lafiny ara-toe-karena izay fanadihadiana hatrany. Réveillon ety Analakely efa diso pahalala loatra ary efa fotoana ifanomezany maro isan-taona. Efa voahomana volana na andro vitsivitsy mialoha ihany koa ny hoentimanana amin'izany tsy fandaninana oferana fa izay farany ambony ananana mandra-pahatonga ny farany volana Desambra no laniana ifalifalinana irevena ho ny tanora. Nanahoana teto-bolana entinao hoe niatrika ty farany taona ty oatra? Ty leo dia efa tamin'ny volana Septambra nefa nanomany. Dia anao zany andany teo amin'ny otrina teo? Tena mety ho aty voatotaly efa rafa kely loha zany ny 700. Vola laniko ve 60. Inona voavidinao tamin'izany? Labiera dia toka. Zay ihany. Ninazy aho fa million maromaro fa hoe miaraka amin'ny bady akama zany dia tsy maintsy hoe magnaja tena ihany. Dia zay mahatonga hoe labiera tsy misotro zavatra mahery be zany. Fantatr'ireo mpivarotra ihany koa ny filan'ny mpanjifa tonga ety. Efa voahomana avokoa na ny zava-pisotro na ny tsaky ampiarahana aminy. Nampitomboana ny entana amidy raha mihoatra amin'ny isaky ny faran'ny herinandro isian'ny preve ety Analakely. Mitomby ihany koa arak'izany ny vola miditra na tena ngingina aza ny faran'ny taona tamin'ity taona ity raha mihoatra amin'ny isan-taona. Inona zany zao namidinao hoe androany? Brosina, brocatera, brosim-bolo, brosi-kiraro masikita kovokena, roneo kera, izy jiaby. Misy boisson star rehetrarehetra, whisky, Brenton, Saint-Bia, Macnil, Indy, John Peters. Inona tena mandeha amin'ireo? Izy jiaby. Ary tsina zao vola miditra taminao tamin'ity hoe alina ity fotsiny? Tamin'ity alina ity zany ny vola miditra tamiko 650. Tamin'ity izy tsena maitso isan-taona. Hafa maitso ny tsena tamin'ity. Tsy lavitra ireo mpandany vola amin'ny fisotroana ireo tsy manan-kialofana tsy mahita tory noho ny tabataba. Ankoatra ny fahamaroan'ny mpandalo dia toy ny isan'andro ny fiainan'izy ireny ny andro fety toy ny azy telo mianankireto. Miaritra ny hirifiry sy ny fiantran'izay mpandalo tsara sitrapo. Fiainanay dia mangataky ny sisin-darabe zay. Dia tamin'izany fety sao hoe mety hoe nahazo betsabetsaka kokoa noho ny isan'andro? Tsy nahazo ninina mihitsy zay. Tsy manomana vola ve hoe atrehana ny fety manokana? Karaha mahita vola moa ve dia iny ihany ngeny tonga dia atao fety raha vao mahita zay hita la zany. Fa tsisy vola homanina hoe anaovana fety. Na dia andro fety aza dia mbola hita eny amin'ny fiarahamonina
izany ny fahasamihafana eo amin'ny fananana hitantaratra ny fisiany elanelana goavana eo amin'ny fahampiainana ny samy malagasy. Eo ireo mandany antapitrisany falifaliana, eo koa ireo mitady ny ankoanana anio isan'andro. Eo amin'ny lafiny trangam-piarahamonina ihany koa dia nilaza tamin'ny herinandro iny ny firehetan'ny fiara mitondra ny marika Peugeot 304 tetsy Ambodivoana. Arahantsika ny mahakasika izay. Pitika avy amin'ny soudure nametahana échappement no nampirehitra ity fiara Peugeot 304 ity. Efa zatra iray ireo mpiasa amin'ity toerana ity amin'ny fanaovana soudure ka tsy dia nataitra ny manodidina loatra ny firehetana kely nisy ny antombohan'ny afo. Efa niredareda ilay fiara vao tonga namohan'ny afo ireo sendra nahita. Nanao soudure zareo, nanao soudure tsy haiko fomba ny échappement dia nirehitra kely ilay izy dia niezaka namoany azy zany ny olona namory dia ninondraka rano misy nanondraka pasika nanao tanamaro dia efa tsy maty elaela izy dia nitaka dia niazo pompier tsy azo aloha ilay pompier tsy azo elaela dia nefa azo ilay pompier dia eny niezaka tonga ihany aloha izy aloha raha tokony izy tokony tonga hainga satria atondavangy misy pompier dia izy nefa eto akaiky eto amin'ny Ambodivoana fa ilay pompier ngamba teo amin'ny 20 minutes teo na 15 minutes vao tonga fa ilay izy zany juste hoe ilay fil sisa narovana ilay tomobile fa tsisy raisina intsony. Nanao izay ho afa ny mpamonjy voana tamin'ny fahatongavana aingana sy ny famonoana ny afo. Tsy avitra intsony ny vatan'ilay fiara noho ny afo ny angavy any ambany. Tsy azon'ny afo kosa ny tapany alohan'ny fiara misy ny motera. Afo fa ndetra ilay afo dia nahazo antsy dia narehefa nitanetra lalàna izay ao andavany dia efa tonga teto izay dia efa mbola nirehitra ny tôbiny rehitra be mihitsy dia avy eo vononay ilay izy. Tôbila zany ny carrosserie fa motera zany voavonjy. Efa fanao ny fanaovana soudure hametahana ny tuyau d'échappement raha nambara ny mpanao soudure iray nanontanianay. Mila fitandremana goavana kosa nefa izany noho ny fiara essence mora mirehatra. Misy ihany koa ny fepetra tokony ho raisina hitandrona ny firehetana. Azo atao ve ny manao soudure amina tômobila hoe essence zany hoe soudure na échappement? Azo atao tsara fa miankina fitandremana essence mora mirehatra dia mahatonga anazy tsy maintsy mitandrina ianao manao soudure tonga tsy hoe jerena daholo ny tuyau essence aloha zay manao soudure. Tonga dia verifiena aloha ny hoe manary ve ny réservoir ohatra hoe misy fuite ve ny teo ana essence zay vao mahafaka manao soudure na ohatra hoe alana mihitsy ny échappement zay manao soudure. Fiara roa hafa ihany koa no nirehatra nandritry ny farany taona iny. Ny talata alina farany teo tokony ho tamin'ny 12 ora. Fifandonana teo amin'ny fiara karetsaka 4L iray sy fiara Peugeot iray no nampirehitra ireto fiara roa ireto. Tsy nisy ny anana fohy. 3 no naratra roa tao anatin'ilay fiara Peugeot ary ny mpamily ilay fiara karetsaka ny iray. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia ny fanadihadiana tamin'ny nitatana ny Pera Pedro Hanandralanitra tao anatin'ny 20 taona no entina tao anatin'ity fanadihadiana ity izay niavaka ihany koa tao anatin'ny herinandro. Malagasy olo miaraka aminy. Ity lehilahy ity navita be tamin'ny malagasy izay no azo amtina ny 20 taona ny tantanan'ny Akamasoa. 77 nisan'ireo mpiandraikitra mandray an-tanana ireo olona resin'ny fiainana hiandraka etan'ny Akamasoa ny Andrialanitra. Tsy mitaiza olona mba hiankin-doha fa manarina azy ireo ahafahany manana fiainana mendrika natao eto. Mandeha miandalina ny fanaovana ny toe-tsaina hoy ny Père Pedro. 20 taona mbola tsy ampy. Satria zahay tsy natao ity Akamasoa ity sanatria ireharehana miavonavona. Tsisy irehareana eto satria olona no arenina eto. Ka raha ny olona asan'Andriamanitra ity, asan'ny tanjazana ity, asa fitiavana piraitanany jazana ity, ka tsy azo rehareha fa dia satria mbola betsaka ny olona mbola tsy arenina, mbola tsy hovonjena. Ankehitriny izao tsika miteny izao mbola betsaka Amanarivo ny ankizy any an-tsena mirenireny mamenatra izany, mamenatra ny renivohitra Antananarivo manontolo manana ankizy matory an-tsena mirenireny mamenatra amin'ireo mpitondra ka mananteny izao amin'izao fitondrana vaovao izao mba harenina le firenena, harenina ny maolona, harenina ny zavatra tsy mety teo aloha, amerina le fifanazana, le fifanazana maolona satria tsy misy fanazana aina intsony, tsisy fanazana soyombona intsony, tsisy fanazana ny be antitra intsony, tsisy fanazana ankizy madinika intsony satria samy tsy miraharaha, say zavatra hita. Ka raha ianao milasa hoe marary ka tsy fantatrao ny aretinao fomba ahoana ao ny tsabotena, ahoana no sitrana, tsy mantsy ho fantatra ny aretintsika zay vao afaka
vo afaka arenina ny fiarahamonina itsabo ny fiarahamonina. Avy amin'ireo malala-tanana ny velana vokatry ny fijoroan'ny vavolombelona ataon'ny Père Pedro no entina mamasy ireo filan'ny olona rehetra mandalo eto amin'ny Akamasoa. Mbola vitsy ny malagasy mitondra fanampiana eto. Mila ho isa minitra nefa raha ny fanazavana no misy olona tonga mangataka fanampiana eto. Mora ny mamoaka fa izahay tsy dia hisolo fanjakany fa mandrapa hovonjenay ny hainy olona zay hovonjenay ny hainy olona mandrapa fa tsy anjarany ONG manao ny asam-panjakana fa izahay vonona miara-miasa vonona satria zao fantrany izao tsy antsy mifanome tanana daholo firenena fanjakana fiangonana ONG rehetra tsy mantsy fanome tanana daholo tsika menakavy izay manana finiavana manana fanirina mamorona fiarahamonina anjakany rary sy ny hitsiny tena izy fa tsy hoe ambava fotsiny tena izy misy asa atao any rehetra izao tsy mantsy fanome tanana mifanampy isika ka le taremarka zay omeny matetika ireo fikambana raisam-pirenena akoa falifaly zareo manome taremarka fotsiny fa ino zavatra ataon'zareo mba ahemotra izany mahantra fahantrany izany matetika manao taremarka le taremarka dia tsy mampitomany olona zany tsy mampitomany olona zany ary tsy mihetsim-pony olona le tena zavatra dehibe dia tsara ho fantatra misy ohatra izy ireo milaza hoe misy 4,000 ny mahantra vaovao isanandro va ino ataon'zareo mba azanona inona fanampiana domeny zareo inona ny andraikitra raisinareo mivantana mba ahemotra n'io zavatra io eto any Akamasoa aviaka zereo fa mora manome taremarka fa le sarotra ny mitolona eo anivo ny mahantra eo anivo ny sahirana eo anivo ny olona tsy te manana toetrany lomorona eo anivo ny olona tsy manaza ny hainy olona eo anivo ny olona be herisetra sarotra mampiova zavatra eo anivony zareo ka io nataonay io ny tolona teto tolona sy fivavahana teto Akamasoa. Eo amin'ny Akamasoa tsy maintsy eo no itatavana vahaolana ireo olona tonga mitady vony sy fanampiana ety efa mahery ny dimetsy ny vahoaka ampin'ity ivitoerany ety mivantana hatramin'ny joroany. Ary amaranantsika izay fitom-baovao izay dia mahakasika ny lafin'ny ara-panatanjahantena ny fanadihadiana niarahana tamin'ny AS Adema Étoile Filante. Étoile Filante AS Adema tontolo iray tsy afa-misaraka eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy ary mamolavola ho taniketsa ny baolina kitra eto Madagasikara izy ireo amin'izao fotoana izao efa nandritry ny taona maro no nisiny izay fiarah-miasa teto amin'ireto kluba roa ireto ary izay voavolavola fa hita fa homendrika ao anatin'ny Étoile Filante dia miakatra vetrany manatevina ireo ekipa azokony ao anatin'ny AS Adema. Sakany farany taona dia manome valika sasarana ho an'ny ankizy ho an'izay mendrika dia misy ihany koa ny fandiniana ny zavatra vita satria raha te handroso ianao zany mila mijery ny teo aloha dia manatsara ny hoavy dia tamin'ny androany zany tamin'ny saison 2013 teo ny Étoile Filante AS Adema lasan'ny AS Adema zany amboary tompontakana Analamanga tamin'ny latsaky ny 13 taona zay reto ankizy reto ato amin'ny Étoile Filante reto zany no nisalotra ny maillot an'ny AS Adema tamin'ity taona ity dia izay aloha no tombony voalohany tamin'ity taona ity zany faharoa tao anatin'izay nahazo an'le amboara fankahirezana zany ny tovovavy anankiray izay milalao ao anatin'ny Étoile Filante nisy anankiroa izy nanao azy teo ny Anjesay ihany anankiray dia tao amin'ny Étoile Filante nisy anankiray zay zany ny amboara faharoa azo tamin'ity taona ity dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ireo mpitantana ny AS Adema zokony zany io amboara io androany natolotra fomba ofisialy mihitsy zany ho an'ny AS Adema zokony dikan'izay zany hoe miara-miasa ary mbola hiara-iasa izahay manirindrindra moa izahay zany araky ny faresaka efa atao ato anatiny zany dia hoe ny Étoile Filante zany no anisan'ny pepiniera raha izay na azo filazana azy an'ny AS Adema zokony. Anana ny hoaviny tanteraka ny Étoile Filante sy ny AS Adema amin'ny fiatrehana ny topilalovana 724 ho avy izao satria dia betsaka ireo mpilalao matianina mivoaka ao anatin'ny reto kluba roa tsy afa-misaraka ireto ankehitriny ary ametsaka ny tantara tsara ihany koa eo amin'izay tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara sy maneran-tany izay.
Afavavao nisokadana tamin'ny ity androany ity ihany koa na dia efa misy aza ny ezaka amin'ny fanalana ireo tsikafina etsy amin'ny Maremasay dia hita-trany fa tsy mahavaolana izany. Raha ny afantatra mantsy dia aingana ny faniriny ireto zava-maniry anaty rano ireto. Fanadihadiana ary. Isan'andro dia tazana ety Masay ireo mpanjono ambonin'ny lakana kely. Misy amin'izy ireo mihitsy aza ny manjono tsy mampiasa afa-tsy arato ary tsy mampiasa lakana akory, manampy azy ireo amin'izany ny fisian'ny tsikafina. Raha anita dia efa misy ihany no manala ireto zava-maniry ireto saingy tsy voavahan'ny olana. Raha ny tsikatra dia misy ireo orinasa madinika no mampiasa ity rano ity ho fitadiavam-bola, nefa na dia izy ireo aza dia tsy miraika firy amin'ny fanalana ny tsikafina. Ity sambo kely ity izay mahazaka olona hatramin'ny 20 eo dia voadidina tsikafina tsy afaka miasa intsony. Iza ny tokony tompona andraikitra no dia atsaran'ny tanàna no atao atsirambina. Raha anita dia samy mifampiandriandry ny rehetra. Tazana indray izao ny fanamboarana goavana eny an-toerana izay fahita soritra ihany ny fanatsarana saingy mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ho tonga hatramin'ny fanalana ireo tsikafina ve? Alahady voalohany androany ho an'ireo mpino kristianina andro fandraisana ihany koa. Saika feno hipoka avokoa ny fiangonana rehetra ho an'ny fitandremana sasany dia nisy ny nampiavaka azy ireo dia teo ny fiarabana ireo ray aman-dreny mpitandrina, teo ihany koa ny fanokana ny mpandray fanasan'ny tompo vaovao. Fanampanazavana mahakasika izay. Saika ny fidirana voalohany maraina avokoa no nenjen'ireo mpino avy amin'ny FJKM tamin'ity alahady voalohany volana janoary sady alahady voalohany taona. Niavaka ny andro androany satria teo ny fandraisana fanasan'ny tompo, tsy adino ny fiarabana ny ray aman-dreny mpitandrina. Ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara fitandremana masina andrina, niavaka ny fotoana satria nisy ny fanaovana batisy ireo zaza madinika sy ny lehibe miisa 30 ary ho an'ny androany dia ny fanokafana katekomena na ihany koa ny mpandray fanasan'ny tompo miisa 20. Ireto farany izay saika tanora avokoa ary efa vonona iroso landalina kokoa amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Dia izay ihany koa ny mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity tompo-kilasy Togovavy. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mame fotoananao indray ary ho amin'ny rahampitso indray mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapeona tompo-kilasy Togovavy.